ry havana araka le fanambara tamintsika teo zany dia araka andinika ny loha hevitra hoe ahoana velon'ny finoana ny mpino manandanja dolo zany a manandanja zany fahavelomana manandanja zany finoana ary manandanja koa zany mpino izany andeha ny tantarany Abrahama sady mahafoaka n'le Genesisy 5:10 no averin'ny Paoly eo amin'ny Romanina 4:1 andininy 1:12 andeha ny tantarany Abrahama no andraisantsika fototra ny toriteny ao anatin'izany hoe velon'ny finoana ny mpino zany ry havako. Andaontsika araka maky ny andininy 9 amin'ny Romanina 4:12 ndao ry havana fa mahafaly ny fiarahantsika mamaky an'izany. Dia aloha hijanona eo foana izany io mandra-pahavita ny toriteny eny ary ndao ary rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra mafinareo zay mihitsy zany ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Amen. Hoy teo hoe misy teny manandanja eto. Tsika dia niainga amin'ny Romanina 4:1-12. Eritrereto hoe ry havana fa ao anatin'izany andininy misy 12 zany dia miverina impito le hoe manisa, mikajy, compter, calculer, miverina impito zany manandanja zany a ary ny teny hoe fahamarinana dia miverina inenina zany rehetrarehetra zany no hitatsika. Ry havako rehefa atambatra ireo le hoe manisa, rehefa atambatra amin'le fahamarinana dia zao Andriamanitra rery no manisa ny fahamarinantsika amin'ny miainga avy amin'ny finoantsika azy. Lay finoana no isaina hoe ray, roa, telo na ny takizany fa tsy miasa zay zany le voalaza teo satria nisy teo amin'ny jiosy tena niezaka mihitsy le asa sy oety zany dia hoe mety hoe manao asa soa satria manatanteraka ny lalàny Mosesy. Aty amin'ny tontolo ny testamenta vaovao i Paoly dia tsy ny fiezahana intsony anao asa soa na ny anatanteraka ny lalàna rehetra. Zay no isain'Andriamanitra fa ny finoko ny finoanao ary ny fiainana an'izany finoana zany. Zava-misy eto dia zao tsy nanana fanantenana intsony Abrahama fa ninona mbola hiteraka satria nahoana efa anti-da ampio an'izay mihitsy anti-da mba ilaza azy fa tena efa tena antitra izany. Ao anatin'izany anefa no mampanantena Andriamanitra fa hanome inona hanome taranaka azy ary taranaka be dia be ohatran'ny kitana hitatsika amin'le Genesisy 10:10 vakina tamintsika teo andininy 5 zany. Dia nino Abrahama ary zay le ambaran'ny andininy 9 amin'ny 5:10 amin'ny Genesisy naveriny Paoly eto amin'ny Romanina 4:1-3 hoe Abrahama nino dia nisaina ho inona ho fahamarinany izany. Ilay Andriamanitra loharano ny aina ilay mitondra fahavelomana, loharano ny avian'ny zavatra rehetra ary ao anatin'izany ny fahasoavana sy ny fitahiana. Izany aloha no ninony Abrahama, izy tena ny aloha no ninony zany. Dia avy eo manaraka eo zay ataon'Andriamanitra na inona manaraka eo zany. Manana ny teniny be dia be ny tompo, manana ny teny fampanantenany be dia be ny tompo, fa izy tena ny aloha no ninony Abrahama ary zay le nisain'Andriamanitra ho fahamarinana ry havana. Isika izao dia mino an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra trinitaire dia Andriamanitra iza? Andriamanitra ray, toizo, Andriamanitra zanaka ary fahatelo Andriamanitra fanahy masina ry havana. Reo ninontsika ankehitriny
ary tena tsara sy mahasoa zay ataony amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsarovy fa firy taona moa Abrahama niteraka ny Isaka? 100 taona. Izany rehefa isain'Andriamanitra amin'ny fahamarinantsika noho ny finoana azy dia mahazo an'izay nampanantenainy izy ilay loharanony izany. Zaho zao tsy mahalala hoe manisa impiry Andriamanitra vao voalohany manisa ny finoako hanamarinany avy izy dia efa mahazo valombavaka tsy fantatro sa ny fahazato tsy fantatro, fa zao fotsiny nitokiana sy atenaina dia ilay Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina manaraka ho azy ninona ny zavatra rehetra. Nisain'Andriamanitra ho fahamarinana izany meny taranaka ary dia no hamarinina tamin'ny finoana azy tokoa Abrahama ary dia hitantsika fa dia tanteraka teo amin'ny faiziny rain'inona rain'ny mpinozary afana dia manentana anareo manokana. Fa akoatran'izay mba rentsika amin'ny toriteny mba eno ihany hoe lay mofinaina eo amin'ny 5-9 minitra isaky ny lady isan'andro reny alefa amin'ny YouTube, fa tena mba azahoantsika ny fampianaram-pinoana samy efa tsy lava na dia sady manamboatra bokin-tsakanjo ianao satria efa andeha ny marain'iny no anina dia mba eno eo fa 10 minitra fotsiny iny na 9 minitra ry havana sady mibangy voly ihany mandeha zany. Fa tena ilaitsika ny velona fa tsy zara fa velona fonao. Fa raha amin'ny aranofo dia misy velombelom-pona ary misy mihinan-kinam-pona nambaran'ny 10 minitra ny sampana vokovoko manga teo zany zavatra izany. Ry havana, raha teo velona isika zany dia ny finoana n'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina aloha ataovy mialoha. Ka na inona efa nangatanao amin'ny tsy ho ela hirariana mba omeny anao zany amin'ity septambra ity ary mety mihoatra anao izay nangatanao azy satria izy aloha ninoana voalohany ary izay no hanamarinany antsika ry havana. Mitovy amin'ity tantaran'ny Abrahama ity koa ny tantaran'ilay lehilahy teraka jamba novakiana tamintsika teo tamin'ny Jaona 7. Nampahiratiny Jesoa izy ary rehefa nahiratra izy dia zao nanontaniany Jesoa hoe mino iza ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia namaly ary ity lehilahy jamba ity fa nahiratra hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Dia namaly indray Jesoa hoe efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy. Dia hoy ary ity lehilahy jamba nahiratra jambatra ny akibon-dreniny teo hoe tompoko mino aho teny koa ka teo anatrehany izy. Ry havako, Jesoa aloha no inona manaraka eo ny zavatra rehetra, manaraka eo zay ataony mahasoa sy mahatsara ny fiainantsika tsirairay avy. Ry havako, ny mpino velon'ny finoana dia ilay tompo aloha no inona vao manaraka ny sisa rehetra. Manana ny planiny ho an'ny mpino tsirairay avy ny tompo. Ny anjarantsika dia ny mino sy ny mahatoky azy. Ry havako, ambaza raiko aminao ty hoe dia mba valio amiko fa za tsy mahita valiny. Valio amiko hoe ty tsika manana ny lera fanampy 720 dia ao anatiny misy an'ilay hoe ianao ny masina dia toizo lera fanampiny ianao ny masina dia ao any amasino ao hoe dia ao nandray ilay anankiray ianao ny marina dina ny toyany amarino ao hoe rehefa nandinika an'ity dia saika moa aloha iraina ilay hira nefa alohandra aloha tsy iraina fa manaraka fa zay valio hoe mila angatahana fi Andriamanitra vao manamarina anao satria sa efa ataony zany. Aza valiana fa eritrereto fotsiny aloha dia tena napetrehitra anahy vavaka iny ary tena tary amin'ny fanahy masina nanorina an'ireny sy ny nanao an'ireny hiro ireny ary manantaletany amin'izany fa somary mieritreritra fotsiny tena efa ataon'Andriamanitra ny manamarina amin'ny finoako, manamarina anao amin'ny finoanao. Ry havana, zao Andriamanitra tsy manavaka nizaniza hitantsika teo tao amin'ny Romanina 12 teo zany indrindra ny 112 io ataoko afatra rehefa amin'ny fandraisana zany hoe talohana voafora any Abrahama no nomen'Andriamanitra zao te fampanantenana
ary nanamarinany azy zao talohana namorana azy toko fa 10 fa ty amin'ny 7 vao mandeha ny resaka famorana zany hoe mbola tamin'mbola jentilisa mbola tsy olon'Andriamanitra ato amin'ny testamenta taloha dia izay voafora ihany n'olon'Andriamanitra zany. Inona ny dika zany? Tsy manavaka Andriamanitra fa na jiosy na jentilisa ary indrindra mety hoe efa mivavaka be ianao fa mbola tsy nahamarin'Andriamanitra ny finoanao fa hitantsika izay rehefa avy eo. Fa mety vao mivavaka androany le olona dia efa nahamarin'Andriamanitra ny finoany. Satria nahoana? Hitantsika fa mibebaka izy ary hitantsika eo ilay 7 sy 9 amin'ity Romanina toko 7 ty hoe sambatra ny olona izay maninona izay voavela ny elo sy ary sambatra ny olona izay ahoana na dia vao androany ary izy mivavaka ary havana. Hitan'Andriamanitra ny finoany dia hamarin'ny tompo ary zany le velon'ny finoana dia mila mandinika. Tsika efa tranahy betony manomboka amiko sao dia mbola tsy nahamarin'ny tompo aho mampieritreritra izany ry havana. Farany ary fizarana faharoa dia andeha hijanona hoe inona ary no ataontsika mpino mba azahoantsika an'izany finoana velona izany. Ry havana, za zany nietrehitra tokony atao ve ity sa tsy maintsy atao? Satria raha tsy maintsy atao dia ohatrany maninona didy be zany, tikano tsy tikalo zany dia tsika fa averiko ihany fa ny tena tanjona dia velona. Dia samy hoe mamaritra ny atao hoe velona. Ny velona dia maninona? Velona dia maninona? Misy aina aloha tsisy ilana ny réanimation. Zay zany. Ny velona dia misy aina aloha. Avy eo dia ahoana? Zay vao mandeha an'ilay nitenenareo teo, mitombo dia maninona? Mihinan-kanina koa aloha mba hitombony ary indrindra mihetsika. Fa tsisy velona ka mitombo-pony eo. Robot aza mihetsika amin'izao koa. Mariky ny fahavelomana koa mihetsika samihafa atory havana. Andeha hiteny kely aminao vetivety hoe raha jerena ny teny grika dia mialatsiny afotrany hoe anonona nyity zoeny anankiray milazany amin'izany hoe aina zany. Io zany avy amin'Andriamanitra daholo na le rainay faharotononiko rehefa avy eo io zany le mahatonga antsika anana fifandraisana amin'le loharanony aina Andriamanitra ray ary indrindra Jesosy Kristy ka ananantsika ny aina hatramin'ny farany dia le fiainana mandrakizay eo ambany fitaria amin'ny fanahy masina. Zay le zoe zay. Fa le faharoa le bio haitsika tsara zany fa ny zavaboary rehetra manana bio dia mila mifandray. Zay koa tsy za olona velona dia za ihany fa za tsy mila ny biby, za tsy mila ny zava-maniry, za tsy mila ny eo ny tranony tsy velona zany. Eritreretolo zany hoe velona ny finoana mpino zany le jerentsika eto. Faharoa manaraka an'izay dia izao mba azahoantsika velona akoatran'izany devoir zany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra le loharanony zoe ary nanome antsika ny bio ka iombona antsika menakavy reto dia tsy maintsy manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra koa ianao. Jesosy Kristy ary fanahy masina ary fifandraisana tsy tapaka amin'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina anao poteo ny zoe anankiray fa andrain-kiohany zany hoe manimba ny tontolo iainantsika izao potehan'ny olona ny rano, potehan'ny olona ny abakabaka, potehan'ny olona zany dia zany ny mahazo antsika izao ry havako ndao hoentsika amin'ny ara-panahary zany rehetrarehetra zany. Voalohany tsy nahazo an'izao teny fampanantenana no hamarin'Andriamanitra izao velona ny finoana i Abrahama raha tsy niona tamin'Andriamanitra. Genesis 12 jereo tsara ao. Niona tamin'Andriamanitra dia teneniny hoe miala izy eto amin'ny taninao sy ny havanao dia mandeha maka izy any amin'ny tany izay asehon'i Jehovah. Niona tamin'Andriamanitra misy dikany lehibe zay. Faharoa hitantsika eto koa lehilahy lajamba ty dia sitrana izy satria naninona niona tamin'izy ny haona
tamin'i Jesoa. Zany tolo le tenentsika teo zany hoe mitondra fahavelomana. Ry havako, voalohany ary raha teo velona alohantsika, tazony foana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Reto ny tsy maintsy atao atanteraka an'izany. Ary izay mahatonga ana ny teny teo hoe mahasositra be le miteny hoe tsy maintsy. Na hoe le tena fahavelomana tadiavintsika fiainam-bavaka. Zany no voalohany zany, anantsika fahavelomana. Velon'ny finoana mino ao anatin'izany. Ary zany mahatonga antsika mivavaka mialoha mamaky teny ry havana. Faharoa, vakio isan'andro sy saintsainy ny tenin'Andriamanitra avoakany amintsika amin'ny alalan'ny tony mofinainy tony, na izay teneniko teo hoe zaraina tamintsika isaky ny maraina any amin'ireny YouTube reny. Za zao rehefa nandinika azy ity, ditaka amin'ny faharotoroto ny fiainana. Indraindray tsy hitanao ny 10 minitra na 10 minitra isan'andro amakina sy saintsaina zany tenin'Andriamanitra zany, efa zany no mitondra loharanon'ny fahavelomana ry havana. Mahavelona ny finoana, boky ny finoana ny Baiboly. Vakitsika mba ny fitarihan'ny fanahy masina, azahoantsika finoana. Fanontany ianareo aho, firy taona ny nahampandray anao? Za zao efa ho 70 taona satria 4 Desambra 83. Fa mba impiry aho no nahavaky Baiboly misesy Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Nanaovako défi aloha zany tamin'ny tonga teto hoe mba hatindray mba maky, efa namaky atsindray mandeha tsindroa eo amin'ny 3 raha ny tadidiko. Fa mety efa mihoatra ary ngamba fa tsy tadidiko eo amin'ny 3 ny tena tadidiko ary mba tsy ho diso aho anatrehan'Andriamanitra sy Jesoa zany. Dia tonga taty saika mba hanao an'izay indray koa, tratran'ny Covid indray dia tratrany dia hatramin'ny androany mbola tsy vita. Fa ndo hiara ianga ndao hoe firy taona ny nahampandray anao, fa raha mba 10 taona kosa ny nahampandray anao na raha tokony efa mba nahavaky Baiboly ny sesy ianao Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ry havako. Loharanony ainy zany, loharanony fahavelomantsika amin'ny finoana zany, tsy hita finoana any amin'ny ivelan'ny Baiboly sika ry havana. Fampatsahivana zany amin'ity anio ity. Manaraka, raha tiasika no velona dia aza tonoina koa makaty amin'ny fiangonana. Satria ahoana? Avereny hoe ny Romanina 10:7, ny finoana dia avy amin'inona? Avy amin'ny toriteny na avy amin'izay eny? Ary toriteny dia avy amin'inona? Avy amin'ny tenin'i Kristy. Aty koa no havelomanao, ona ry havako, misy ve velona ka tamin'izy teraka any nihinan-kanina dia tsy mihinan-kanina intsony. Intelo aritsika mihinana farafahakeliny raha tsy manao an'ilay jeûne intermittent. Zay zany. Ka hoana no anadonoantsika ny vavaka, ny famakiana sy saintsaina soratra na masina ary makaty am-piangonana isaky ny alahady. Zadonona fa mahavelona ny finoanao zany ry havana. Amin'izao andro ny azakazaka samy hafa zao, tsy ho resahana tsony ny karazana fiofanana samy hafa. Ao zao ho avy indray ny antso fa isy ny étude biblique ry havana. Reny rehetrareny no azahoantsika an'izany hoe velo finoana ny mpino zany ry havana. Fa ivelan'izay zava-pona araka ny nambara teo, mety zava-mamamo sy zava-mahadomelona fotsiny zany. Dia ozy lireny verina indray ninona? Verina indray ninona? Sorisorina andreraka anao izy. Verina indray tebotebo rehetra samy hafa ry havana. Tena velona ary zao ny ilainy. Velona, matanjaka, miasa, mihetsika. Asehoy zany ary amin'ny finoanao. Fa nanao an'izany Abrahama. Ary nanao an'izany koa ty lehilahy Jaona 7:8. Izy efa fanaraka. Raha vakitsika io Jaona 7:8 efa fanaraka tamin'izany fa zay mino an' Jesoa dia roany. Fa ty lehilahy ty zay ataonareo fa izy ny nampahiratra. Zany le asa asehoy zany. Avy nanao fialan-tsasatra tsika zao. Manana hainga vaovao daholo indray. Hiatrehantsika an'izao taona 524, 424 tao am-piangonana izao ry havana. Manana roady sy fikasana vaovao fa kristianina velo ny finoana isika. Ary dia amarinina Andriamanitra ny amin'izany. Firariko manokana
dia mba tahaka ny Abrahama nazo taranaka na tahaka nyity lehilahy ty nahiratra ty volana septambra tiako mandraisanao zay efa mba nangatanao tamin'ny tompo hatramin'ny ela satria namarininy amin'ny finoana ianao. Amen. En ce mois de septembre, nous examinerons le thème « Les croyants vivent par la foi ». Alors, nous allons prendre comme exemple la vie d'Abraham, décrit par Paul dans Romains 4, 1 à 12. Notamment, ce qui est écrit au verset 3, je vais lire au nom de Jésus. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Paul rapporte ici les Genèse 15, 1 à 6. Dans la version Louis II, le mot grec est traduit par imputer, mais littéralement, ce vocable est traduit par calculer, compter, tenir compte. D'où vient le mot logique. Dieu a son logique. Ce mot est capital dans ce texte car il est répété 7 fois, tandis que le terme justice est cité 6 fois et justifié 2 fois. On y voit que c'est Dieu seul qui compte la justice de l'homme à partir de notre foi en lui, mais non pas par les œuvres. Le contexte ici est comme ceci. Abraham n'avait plus d'espoir d'avoir un fils parce qu'il était très vieux. Cependant, Dieu lui promettait une postérité aussi nombreuse que les étoiles. Alors, il crut à Dieu et cela lui fit compter à sa justice. Abraham croyait en Dieu, source de vie et de toutes choses, grâce et bénédiction. Les croyants qui vivent par la foi croient en Dieu, en Jésus-Christ et en Esprit Saint, le Dieu trinitaire. Et puis, on saisit ses promesses à partir de ce qu'il a dit. Les croyants qui vivent par la foi s'attachent à Dieu lui-même et à sa fidélité. La foi d'Abraham est aussi semblable à la confiance que tout homme doit mettre en Dieu en ce qui concerne le salut. C'est aussi le cas de l'aveugle à qui Jésus a rendu la vue. Interrogé sur sa foi en lui, il répondit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Jean 9, 38. En conclusion, si nous voulons vivre par la foi, alors prenons du temps chaque jour pour lire la Bible, pour prier et venons à l'église chaque dimanche. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Amen.